Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady voalohany amin'ny volana Aogositra ary andro voalohany izany. Alahady fahasivy manaraka ny Trinité ny lohahevitra iainana mandritra ny volana ianarantsika dia hoe miorena amin'ny asa tsara. Miorena amin'ny asa tsara. Dia aorian'ny vavaka dia ny hira voalahatra fahasivy amin'ny telopolo ivavaka isika. Nisaotra midera ny voninahitra ho anao Andriamanitra. Velonaina trapamonjena izay ka natratra zao anio izao. Tsy noho ny herinaina ny tanjakay fa noho ny fitantaranao mahasoa. Noho ny fitarihanao mahagaga tamin'ny mahazaka ampitiavana. Ka vory eto izay avy amin'ny toerana maro samihafa, kolotsaina maro samihafa, fijery tsy mitovy nefa samy zanak'Andriamanitra. Novidinao tamin'ny ranao dia ny ran'i Kristy izany. Koa raiso ny dera, raiso ny fankalazana ny voninahitrao. Atreo ka masino zao fotoana izao. Hanomezam-boninahitra anao miaraka amin'ireo marobe anan-danitra na dia vovoka sy lavelona ary izahay. Koa masino zao fotoana izao. Mba ho anitra kastana eo masinao. Ka ho tahaka ny mokamanitra miakatra nan-danitra ny vavaka taonay iaraka mivavaka ny olona masina nan-danitra. Ary ny fitahinao kosa tahaka ny diloilo tsara mitsoroka misomotry arona mipaka amin'ny morotongotra akanjony. Ka midera sy laza anao Andriamanitra fa izay kosa iombona mivavaka ny ampianaran'i Kristy izay manao hoe rainay izana. Petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Apokalipsy toko 3. Manana ny fitsipika tokony ho tandremantsika Andriamanitra. Manana ny didiny tokony ho toavintsika izy. Ampahana amin'izany hita amin'ny Apokalipsy toko 3 ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Hoe ny Tompo ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Sardis. Izao no lazainy dia manana ny fanahy fito n'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao, fa manana arinao velona ianao kanjo maty aminy. Miambena ka horeno ny zavatra sisa saiky maty. Fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao teo natrehan'Andriamanitra. Dia tsarovy ny amin'ny andraisina anao sy ny nandresenao. Ary tany mafy ka mibeba, fa raha tsy ambiny ianao
dia ho tonga tahaka ny fiavin'ny mpangalatra aho ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviako aty aminao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha amin'ny Jehovah. Sambatra izay mitany ny tenin'ny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Tsy nahatanteraka izany didin'ny tompo izany itsika, ndeha isika hifona anetry tena anaraka izao vavaka izao. Tompo, mahafantatra ny asanay tsirairay avy ianao. Tsaray anaraka ny asa izahay. Mora mangatsiaka izay rehefa miasa. Mora manadia. Mora miala. Mora mitsoka rehefa mafy koa ny asa. Ka manjary tsy asa tsara, fa asa ratsy. Betsaka ny zavatra tsy tanterakay, na tamin'ny tokantrano, na tamin'ny fiangonana, na tamin'ny firenena, na tamin'ny fiarahamonina. Ampianary izay anarina, anorina, fa sao dia tsy tanteraka tokoa ny asanay. Tsy lavorary tokoa ny asanay, feno petipetiny ota. Mafana fo tamin'ny voalohany fa mangatsiaka rehefa rindrina. Ka mampahatsiarovana tamin'ny andro nandraisanay, indrindra fa ny mpanefana samy tompo. Ny andro nanaovana batisanay, mba hafana fo amin'ny fanompona izahay. Betsaka koa tsy natanteraka anay, na tamin'ny natao, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny asa, na tamin'ny fihetsika. Na ny nataonay tamin'ny mangingina, na ny nataonay mpahabe maso. Na ny nataonay taminao, na ny nataonay tamin'ny namanay. Na ny nataonay tamin'ny fiangonana, na tamin'ny nataonay ny fianakaviana. Sasa madio izy efa keloka, ary diovy ny fonay mba fipahotana, fa tsy manana izay afa-tsy Jesosy Kristy, ka amin'ny anarany no nandratanay fifonana. Amen.
antsika izay mibebaka marina tokoa mitsangana ireny teny soamafaly fa mafa mifahotantsika ny tompo. Hoe ny tompo aminao. Izao no asan'Andriamanitra dia ny mba hinonareo izay ny raha. Andriamanitra tsy naniraka ny zanany hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Noho izany ariavana dia voavela sy voafava avokoa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samyamideran'ny Tompo ianareo. Ninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka izany. Ny raha fatelopolo amby efajato andiny volana fahatelo dia rahantsika ny Tompo sady homanantsika amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra. Mamaky sy haino ny teny avy amin'ny soratra masina sika riavana. Ny vaky teny voalohany dia izay hitantsika ao amin'ny Deutéronomie 5:10, ny 17 hatramin'ny 1:10. Deutéronomie 5:10, ny 17 hatramin'ny 1:10. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy malahelo ny rahalahinao ao an-tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra anao, dia aza manamafy ny fonao na manakombona ny tananao amin'ny rahalahinao malahelo. Fa sokafo tsara aminy ny tananao ka ampisambory izay ilainy arak'izay mahory azy. Mitandremo fandrao isy hevidratsy ao am-ponao manao hoe: natombotra ny taona fahafito dia ny taom-panafahana, ary ho ratsy fijerin'ny rahalahinao malahelo ianao ka tsy hanome azy akory ianao. Ary hitaraina amin'ny Jehova hiampanganao izy,
ka dia ho fahotanao izany. Omety koa izy ary aoka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra izany no hitahiany Jehovah Andriamanitra ho anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataony tananao. Fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no andediko anao hoe sokafo tsara amin'ny raha ilainao ny tananao dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao. Tohizana amin'ny Efesianina 2 ny 9 hatramin'ny 10. Efesianina 2 ny 9 hatramin'ny 10. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehere, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba andehanantsika eo aminy. Faranana amin'ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny Mateo 9:1 hatramin'ny 14. Mateo 9:1 hatramin'ny 14. Andeha hitsangana isika rehetra. Amin'ny anaran'ny Tompo, tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona ahitany izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny Petsara Velatsy eo amin'ny sinagoga sy eo an-dalambe mba ankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiany, fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatra ny tananao ankavia izay ataony ny tananao ankavanana, mba atao mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra tomponay, misaotra anao tokoa izay ny amin'ny teninao izay entinao mamelona anay, ary ankehitriny dia tonga amin'izany fotoana sarobidy izany izay dia ny andraisanay izany teninao sitraponao izany. Ny fanainao masina anie hiasa aminay rehetra, na amin'ny mpanomponao izay hitondra izany, na amin'ny fiangonanao ihany koa, mba ahatonga anay hitondra vokatra tsara, asa tsara, ka hijoroana hatrany amin'ny fifaliana ho vavolombelonao. Mitenena Jesosy araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao, amin'ny anaranao irery ihany koa no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Toerana ianareo ho amintsika izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareny ny fiasan-tanana sy ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Deuteronomia 10:20. Teo amin'ny Jiosy izany ny asa fiantrana na ny asa soa, dia misy maromaro fa karazany roa ny resantsika. Ny ray
ampahafolo-karena zay atolotra ho an'ny mpisorona sy ny levita. Rehefa miteny hoe ampahafolo ny jiosy dia ampahafolo amin'ny zavatra rehetra io, fa tsy hoe ampahafolo ny vola ihany. Raha manana omby folo ianao manatitra ray, raha manana trano folo ianao, rehefa mividy kirara ianao mifahafolony ianao tokony manapitra ny am-piangonana zany amin'ny tempolo zany. Zay no mahatonga ohatra ny Deutéronomia 4:10 etsy ambadika eo ambony etsy ohatra amin'izany. 2:20 sy ny 3:20 vakitsika Deutéronomia 4:20 vakitsika hoe aloavy tsara ny ampahafolo ny vokatra rehetra avy amin'ny vona fafinao, dia ny vokatra nanitsaha isan'ny taona. Dia aoka natrehan'i Jehovah Andriamanitra eo amin'ny tany izay fidiny ny ampitoerana anarany no hinananao ny ampahafolo ny varinao sy ny ranom-bolobokao sy ny diloilinao sy ny vola niteraky ny ombinao sy ny ondra manosinao mba hianaranao atahotra amin'ny Jehovah Andriamanitra ao mandrakariva. Ampahafolony zany na ny anana zany na ny fitaovana. Zay no mahatonga ty amin'ny andron'ny testamenta vaovao, amin'ny androntsika ankehitriny le ampahafolo-karena dia anarana rakim-pisaorana fa tsy arabaky teny, satria raha arabaky teny io tsy vita, satria ampahafolony zay nafafinao izy ampahafolony karamanao ampahafolony akanjonao sy ny sisa. Rehefa ampahafolony dia ampahafolony fa tsy arabaky teny izy amin'ny andro ankehitriny. Tahaka izany koa ny fito, misy fito be dia be zany izy io, fa tsy hoe sabata sabotsy aminy, fa volana fahafito, taona fahafito io koa tandremana. 2:20 santionany amin'izany ny 2:1 vakitsika ary isa-pito taona dia manaova fahanafahana ianao. Izao ny fomba ny fahanafahana. Ny tompotrosa rehetra dia amoy izany, tsy hanerin'ny namana zay raha zay. Isaky ny taona fahafito zany ny trosa rehetra dia fafana na ohatrinina na ohatrinina. Manahirana zany hoy isika zay izy io, misy fito be dia be izy io, fa tsy hoe sabotsy aminy adina hevitra. Amin'ny taona fahafito ny jiosy tsy miasa, ninona nantsah tsy azonao alaina, nanamboly paiso ianao, nanamboly vary ianao, nanamboly voaloboka, rehefa taona fahafito iny tsy azonao alaina, fa zay te aka rehetra maka. Zay ny tena sabata jiosy. Misy sabata taona koa zany izy io. Amin'ny 2:20 vakitsika raha midy aminao ny namanao na lehilahy hebreo na vehivavy hebreo ka efa nanompanao 1 taona dia hovotsorinao afaka nareo zany. Ny andevo koa rehefa 9 taona amin'ny fahafito izy alefanao. Misy resaka fito be dia be zany izy io, fa tsy hoe sabotsy aminy. Dia zay mahatonga le izy hoe tsy arabaky teny tsony izy io amin'ny andro ankehitriny, fa arabaky teny tsy matandrina an'io ny jiosy ara tsy natandrina an'io. Zay ny namahany Jesosy an'io zany. Fa misy zavatra be dia be ny trosa hoy izy afonao ny andevo koa votsorana, nefa ny andevo ny arena be tamin'izany, dia misy zavatra be dia be ohatran'izany. Ka ny fotorantsika dia tsy miandry io 7 taona io ihany ny asa soa, fa zavatra tokony atao andavanandro Mosesy, teny Mosesy amin'ny Deutéronomia ty. Ka Deutéronomia 4:10 no vakitsika hitondrantsika ny fampianarana. Ny Deutéronomia 4:10 vakitsika. Mety koa izy ary aoka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra zany no tahiany Jehovah Andriamanitra ho anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataonao. Miorena amin'ny asa tsara. Ny asa tsara zany tsy miandry an'le taona fahafito ihany tahaka ny nataon'ny jiosy, fa andavanandro. Zavatra roa ihany no raisitsika hoe ny asa tsara dia vokatry ny fitiavana. Raha vao tsy zay izy tsy asa tsara. Vokatry ny fitiavana io, fa tsy hoe no le olona mila fanampiana na ianao manana, tsisy manana tsika, fa fitiavana io. Vakitsika ary ny 7 sy ny 9 raha misy malahelo ny rahalanina.
anankiray ny tanana. Dia aza manamafy ny fonao na manakombona amin'ny tananao amin'ny rahalaninao. Raha sokafy tsara ny tananao, ampisambory izay ilainy arak'izay mahory azy izy. Raha misy malahelo izy amin'ny rahalaninao, amin'ny tanananao, aza manamafy ny fonao, izay hoe manana fitiavana, sokafy ny fonao, aza manidy ny tananao izy fa rahalanao reo. Miainga amin'izay hoe fitiavana. Ny fitiavako an'Andriamanitra no nampiko anao satria tia Andriamanitra dia mitia anao koa. Ary rehefa manao fanampiana io dia fitiavana voalanjalanja. Jereo tsara ozy izy fa tsy alefa fahatany fa araka izay ilainy. Ny andinin'ny fahavalo jerentsika tsara, sokafy tsara amin'ny tananao izy ka ampisambory izay ilainy araka izay mahory azy. Tsy resaka vola ihany io, fa inona ny mahahory ny olona, inona ny manahirana azy. Tsy resaka vola, ary lanjalanjaina tsara sao tsy mahasoa azy. Izay ny dikany hoe araka izay ilainy. Itsika zany rehefa manome amin'ny fitiavana dia mandanjalanja, arahana maso, sao dia zavatra harim-potsiny le izy. Izay koa zany ny fanomezana kristianina zany, arahana maso izy io, izay ilainy ihany. Misy olona tsy mazaka mena zavatra be dia be, misy olona tsy mazaka manambola, misy olona tsy mazaka manambola. Dia izay le hoe misy zavatra lanjaina zany io, satria fitiavana azy, satria manjary manimba azy indray le zavatra. Izay mahatonga hoe rehefa miakatra be ny volan'ny lavanilina amin'ny sasany dia omeny labiera indray le omby. Dia izay le resahana eto, manamarika tsara le teny hoe izay ilainy, izay mahory azy, izay bango ao aminy, izay ny fenonao. Ary izay le fitiavana izay, tsy resaka vola io, fa mety ho fihetsika io, mety ho hevitra io, mety ho fampandrosoana io, fa tsy hoe rehefa miteny hoe malahelo tsika dia resaka vola ihany ny ao. Kanefa koa tsy fetsifetsy ny amin'dininy fahasivy vakitsika, mitandrema fa andao misy hevi-dratsy ao am-ponao, ka manao hoe antomotra ny andro. Ny sasany indray tamin'ny Israely, araka nazaventsika tampiandohana teo, taona fahafito moa atao ahoana moa ny trosa? Tsy mampitrosa tsony izy rehefa 6e année, satria tsy mety indray zalo izy Andriamanitra, satria sao dia mbo tena sahirina tokotra n'le olona, satria manko milentika any iny. Ka mila mandanjalanja tena fianarana be ty hoe inona ny tokony ataoko amin'ny olona, inona ny foko. Zay no atao, ary zay mamarina amin'ny tenintsika hoe alora ka manomety zay mampisambotra. Marina nge ny teny iny. Lanjalanjao tsara fa ianao tsy maintsy manome ozy izy, fa raha sahirana izy ka mivavaka, ianao manjary fahotana. Fa ianao manome zarakaraka izay zakanao, fa tsy verina iny amin'ny taona fahafito raha tratrany, je tratra farany. Ka misy zany amin'ny Israely tsy manome tsony izy satria milentika aminy iny ko. Ka tsy mety indray zay ozy ny tompo. Aza be kajikajy fa fitiavana ane io e. Aza be kajikajy. Misy indray olona ambany vohitra reny matetika ahitana azy zay sahirana vidiny le riny tany, fa mividiny maninona? Amin'ny vidiny mora. Havany ihany no ambakimbakainy io vidiny daholo zay taminy efa sahirana miditra hôpitaly dia hoe alefasa aloha le taminy io, atao antoka sy ny sisa. Tsy mety koa reny satria efa misy kajikajy ao ambany. Fitiavana. Ny fitiavana tsy mba afatra. Fa na zany ara le fitiavana ho izy araka izay ilainy, izay ny voalaza ao, araka izay mahory azy no atao. Itsika io zany ny tiavan'Andriamanitra, fatahorana n'Andriamanitra naovantsika azy, fa tsy fatahorana an'le olona akory. Fa misy olona koa zany manahirana na dia hanome zavatra azy ary, fa nohony amin'Andriamanitra manao isika. Efesianina 2:10. Efesianina 2:10, tena tsara io tenin'ny Paoly io. Itsika zany manao asa tsara satria napetraka anatina molona anankiray, zay ny dikany teny. Tsy misy molona mandainga,
fa zay nalatsaka ao amin'ny molona io io ihany mivoaka eo fa tsy hoe molona nakeky nivoaka teo dia nivoaka teo mofo gasy fa nikeky lavalava ihany vakitsika ara ny Efesana 4:10 fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra teo arak'izay asan'Andriamanitra itsika zany teraka tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara molona tsika zany atao hoe Kristy zay kristianina tsika zay mivoaka ao tsara avokoa ka manao asa tsara fa tsy manao asa vilana zany fa tena hoe molona ao amin'ny Kristy zany no nametrahana antsika zay dikany hoe voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara itsika zany no arina hanao asa tsara ary zay le fitiavan'Andriamanitra zay no arina hanao asa tsara ka tsy tokony mivoaka amin'izay lasitra izay isika fitiavana nanaovantsika azy fa raha vao tsy fitiavana io tsy vita io satria manahirana ny fiarahamonina ankehitriny fa ny zavatra faharoa dia izao ny asa tsara dia vokatry ny fitahiana le voalohany teo vokatry ny fitiavana vokatry ny fitahiana io vakitsika ny amin'ny 10 hatramin'ny 110 Deutéronomia 5:10 amin'ny 10 hatramin'ny 110 ome tokoa izy ary ka tsy alahelo ny fonao raha manome azy satria izany zavatra zany nitahiany Jehovahandriamanitra ho anao amin'ny asanao rehetra sam'izay rehetra nataonao fa amin'ny tany tsy laozan'ny malahelo koa izany namitaiko anao sokafo tsara ny raha anao dia amin'ny malahelo sy ny manitra ome tokoa izy ka tsy alahelo ny fonao azarary romiromy fa fitiavana io zay fonao no atao mahasambatra kokoa ny manome noho ny maniray mariky ny fitahiana ianao olona voata misy malahelo amin'ny taminao ianao tsy nataony malahelo misy misambotra ianao tsy nataony misambotra fa mpampisambotra ianao tsy ataoko rambony fa ataoko loha izay le fitahiana zay no mahatonga marika fa olona voatay tahian'Andriamanitra manokana dia mahay manampy ny hafa izay ny voalaza anao hoe hitahiko ianao amin'ny asanao rehetra sy ny ataon'ny tananao hotahiko ianao izy ary zay ny mariky ny fitahiana dia izao toetra ao izy fa fenoko mitafitafy ny fitoeram-barinao marika voatay ianao men'Andriamanitra zany fahafahamanao zany ianao dia izay no ahafahanao mijery ny hafa amin'ny lafin-javatra maro samihafa fitahiana no men'Andriamanitra anao raha mividy menaka amin'ny litra ianao fa ny olona efa mividy amin'ny sotro fitahian'Andriamanitra zany averitsika foana fa tsy resaka vola foana le hoe fifanampiana resahana eto fa mety hevitra sisa fa ohatra ihany iny ao anatiny fa mampieritreritra antsika be le tenin'Andriamanitra amin'ny 110 io fa mitana ozy izy maninona tandremo tsara efa ntaonany maro ny fikambana resam-pirenena na ny banque mondiale OIT BIT sy ny sisa zon'olombelona anafoana fahantrano développement durable izy zao no malaza fa foana ny fahantrana sa tsy foana rehefa nanota Damaseva dia hoy ny Andriamanitra hoe voaozona ny tany no nataonao ary manirikiry sady mampalahelo tena ny tany tsy laozan'ny olona malahelo tena ozona nge zany ndray firenena anankiray tsika ohatra hoe Inde io matanjaka fa nafoditsika rehetra io ny kamarona io nytaniny dokotera fa avy any Inde nampahana amin'ny fanafody afaratsika reo anytanio manana satellite reo manana orinasa mokatra fiara reo sy ny sisa fa miliara koa ny olona mahantra raha mandalo Calcutta zany na Bombay dia arahany zareo ohatra ny lalitra tanareo fa ny tany tsy laozan'ny malahelo nareo mpakany aziatika any amin'ny sinoa fa misy sahirana fadiranovan'ireo ambany votrony zareo io tenin'Andriamanitra io ary zany nandehanan'ny Kristy tetỳ amin'ny tany na olona manome antsinantsika fiangonana be mahantrina rehefa mbo mivavaka ihany Jesosy ne tetỳ nanafoanany io nitsofony dia niala ny fahantrana zay ve nataony tamin'izy tetỳ azony atao zany tsofony ray mandeha dia manana daholo ny olona tadidinareo misy
Bruce with God, Almighty God. Ohatrany misy film manao an'izany amin'ny le zalahy zany lasa Andriamanitra kely tetỳ an-tany dia omeny mahasody olo ny olona dia nisy loto zany dia nataony nahazo daholo ny olona. Rehefa nahazo daholo ny olona dia tsisy zaraina tsony. Raha mivaly daholo ny vavakantsika rehetra io mikorontana tsika mianakavy ny dikany. Bruce Tout-Puissant ngamba ny titran'le izy. Dia izay zany le zavatra eto zany hoe isany io tenin'Andriamanitra mitany tsy lozan'ny malahelo izy fa ny anjaranao ataovy. Tsy andehana foana an'izany ny anton-dian'i Kristy fa fahantrana inona? Ara-panahy. Ary tsy kony mahalala fa ampy velomantsika ny ariana aty ambony tany fa itsika ny tsy mahay mifampizara, mangalarina sy ny sisa, tsy mifampitsinjo fa na io koa raha jerena ampy ny ariana aty ambony tany ampy. Fa atao mihitsy zay tsinjarana azy vilana dia samy miazona ny azy dia samy eto zany tsika zany dia samy eto. Fa ny tombony tenan'izany hoe nio ny fitahiko anao dia sokafy fa tsy maintsy misy olona malahelo foana. Zay mahatonga an Jesosy nyteniny malahelo dia hita aminareo mandrakariva fa zaho izy mandalo. Io zany tsy maintsy misy io. Zany akory tsy midika hoe tsisy io dia tsy anao manaovy ianao amin'ny tandrify anao. Fa mariky ny fitahiana io. Dia ny asan'ny apôstôly 20. Teny Paoly apôstôly koa io 20, andininy 2:30 sy hatramin'ny 5:30. Nisan'le masambatra kokoa teo zany izy ho an'izay mila niny teny iny. Asan'ny apôstôly 20, andininy 2:30 hatramin'ny 5:30. Bakitsika ankehitriny izaho manolotra anareo amin'Andriamanitra soa amin'ny teny fahasoavana izay mahay mampandroso manome lovanareo amin'ny zay rehetra anao masina. Tsy mananiry vola fotsy na volamena lamban'olona fa fantareo ihany fa ireto tany reto ny asa mba ahazoko zay niaraka tamiko izay nilaina. Fa efa nasehoka anareo ny amin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahana, mba hatsiaro ny teny Jesosy Tompo manao zay manao hoe mahasamby tokoa ny manome noho ny mandray. Paul koa zany nanome, ary rehefa manome ianao mba tadidio ny tenin-drazantsika hoe manontany ory. Fiteny tao amin'ny lapan'ny mpanjaka zany tamin'ny andro taloha. Misy mpanjaka tsara fanahy izy mihitsy mitady olona pina, tsy mila angatahana, zay ny dikany hoe manontany ory. Fa matetika efa tsy haintsika malagasy ny dikan'izay. Rehefa misy olona tokony ampinao zany manaova fanampinao azy. Aza mihera aminy akory, fa raha manao an'izay ianao dia ampahafantarin'Andriamanitra aminao izy ny tokony omena. Andramana izy zany. Mba nanandrana an'izany imbetsaka. Misy olona zany hoe mivavaka ianao dia manome. Misy zavatra omen'Andriamanitra anao tsy anao io fa misy anjaran'olona anatin'io. Ohatra ny ray mandeha zany meny olona zavatra, pastera, dia nahatsiaro hoe tsy anara rery io. Dia nomeko an'ilay olona anankiray ny ray hetsy fa mitomany ilay olona io fa ny teny izy aveo fa izy ananan'olona vola ray hetsy efa hoenimbolana hogadren'ilay olona. Ampahafantarin'Andriamanitra ho azy ianao izy ny tokony omenan'io. Gaga izy hoe izy tsy nangataka tsy nizay le izy. Ary zay koa le tenenina hoe fitiavana naovanao izy vokatry ny fitahiana mitandrina koa zany amin'ilay izy. Satria misy koa zany ny misoloky manahirana, zay ny manahirana an'ilay amin'ny arabe. Tsy hitanao hoe mankaiza na mankaiza. Efa niresahako teto hoe naovana diadiana amin'ny ara-piarahamonina tary Ambatonakanga dia misy mitondra beky zay teo tamin'ny 20 teo nefa nadiadiana. Dia rehefa manome foana dia nilatsaka harivariva aza mijery azy zany dia nandrasana teo. Nandrasana. Rehefa tonga amin'ny 20 tonga ny vadiny. Mitondra zavatra anatin'ny harona. Laoka isan-karazany eo. Misy akoho ao, misy henan-kisoa. Dia io zany safosafolo zara mandray borsa tsy tsara laoka noho ny reto. Iny zany anankiray zany iny aloha. Dia rehefa avy eo Ambatonakanga misy fatatsika misy gotrany grillage zay dia ao le fandehana dia nitsofoka tao izy mivady zany namely tao aloha. Nandrasako ihany namely tao. Rehefa nirava avy tao zareo mivady midoladola midina amparibe iny nolanjaina le beky. Tozy izy mivady mody. Manahirana le izy. Fa
no ny fitiavana ianao manao da ary zay mahatonga azy miteny arak'izay ilainy izy zay mahory azy. Tsika koa zany rehefa manome fitiavana amin'ny olona arahana maso sao tsy mahasoa azy. Inona ny mahasoa azy? Zay koa le atao amin'izy. Ary zay hoe tain'Andriamanitra amin'ny zavatra ataoko dia manome aho na amin'ny fianakaviako na amin'ny raha taratasy ny manavarina anao hataovy ny dosien'ny olona. Alefo ny dosien'ny olona amin'ny toeram-piasanao isondrotra ny grab sy ny sisa efa asa fiantrana asa soa zany ataonao zany fa tsy vola foana io, tsy vola foana io ary ndraindray tsy mahasoa amin'ny olona. Ary izy io ndraindray misy mampime le anankiray zay rehefa nataony ny kady sahirana izy tara ny retirety sy ny takan'izany dia tonga eo aminao meo asa kely dia mena asa kely mijavitra jerena mamy le ry mody dia dinihana ihany hoe inona no tokony atao aminy. Rehefa nanao atao ny fanadiadiana ohatran'iny dia efa ampy azy le toka. Inona no natao zany rehefa manome azy 2 alina na 5 arivo dia asiana ambiny 500 na arivo mody hoe iny free. Inona ny zavatra tsapanay? Le 5 arivo iny sotroany toka fa le 2 alina tonga mivady amanjana. Tonga ny any. Ndraindray misy zavatra mampime fa raha tsy omenao niny izy le 2 alina iny tsofoany ao dia mamo izy dia hoan'le manodidina. Fa nanaovana expérience dia asiana ambiny kely, iny ambiny kely iny hoanina fa le reste mba tonga mivady amanjana. Zay le hoe satria raha tsy manome iny tsy tonga mivady amanjana dia fahotana ho anao indray iny. Ndraindray misy ohatran'izany fa tsy mora akory izy io. Ka mampahirantsika amin'ny tompo hoe amin'ny asa tsara noho ny fitiavana. Nanaovantsika tiavin'Andriamanitra isika dia mahay mizara fitiavana. Fa raha tsy izay tsy vita satria manahirana. Fa ny faharoa dia hoe satria notahian'ny tompo isika dia afaka koa mizara izany fitahiana izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino misaotra anao zahay fa nomenao ny teninao indray izay mitarika anay mba hanao asa tsara vokatry ny fitiavana ary vokatry ny fitahinao. Manoloana izany teninao izany Andriamanitro dia mangataka izay ny fitarihan'ny fanahy masina mba azonay manatanteraka izany eo amin'ny fiainanay manontolo. Dia momba anay ry tompotianay amin'ny fiainanay manontolo amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Andeha hijoro vavolombelony finoantsika an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina isika ry havako ka eo am-pitsanganana no anonantsika ny fanekem-pinoana apostolika izay ombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray sy tompo mpanao lanitra sy ny tany aho.
ary mino ny Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijaly raha napaka Ponty Pilato nomboina tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo mipetraka kovan'Andriamanitra ray sy tony avy any aviany tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-kely ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiaina mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako. Homanintsika ny hira-pahavala amin'ny 270 satria misy ireo havantsika izay nahazo 5 sy fara manolotra ny zanany mba hiditra amin'ny fiarahamonina misy atsika. Zazakely Razafi Mahatsiaro Itoriana Arsenia, zanak'y Razafi Mahatsiaro Toky ny Ontsosy Andriamaoly Notiniaina Elidini izay asaina hiatrika ny alitara masina. Vala amin'ny 270 ny andininy voalohany ry Jesu sakaizan'ny zaza. Riabana no mandray ity zaza ity eto amin'ny fiangonana tonga voalohany eto amin'ny fiangonana aseho mba ho zanaky ny fiangonana. Misaotra n'Andriamanitra isika ary miarahaba reto ray aman-dreny reto no mihin'Andriamanitra 5 sy fara ary Andriamanitra tompon'ny fahavelomana nanome izany ka te handray fampirizina avy amintsika izy. Hoy ny tenin'ny Tompo ao amin'ny soratra masina: fa ianao nampivoaka aho tao an-kibo ary hatrao an-kibon-dreniko dia efa nankinina taminao Andriamanitra. Rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho amin'ny Tompo, ka dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho amin'ny Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay ray anan-danitra noho ny fanorany reto ray aman-dreny reto ny zanany no atrehanao. Ny mankasitraka anao izay satria tsy miova ny famindramponao. Miatra amin'ny taranaka fara-mandiby ny fanekenao. Vavolombelon'ny zanany reto fianakaviana reto ka miompy fifaliana amin'ny fiangonana. Koa mianta aminao izay Tompo, ianao izay nanampy isan'ny fianakaviana no hanampy isan'ny fiangonana firenena. Hanome fitiavana, fanantinana, finoana amin'izany tokantrano izany, ka hatsapan'ny zaza fa tena tokantrano misy Andriamanitra izany. Toan'ny fanahy mazoto izy ireo amin'ny fanabeazana fitezahana izao zaza izao. Hanolorana azy amin'ny sakramenta koa amin'ny fotoana mamety izany. Taio ny zanaky ny fiangonana rehetra naizanaiza misy azy, ary taio izay mba ahery ampita amin'ny zanakay sy ny taranakay ny fitiavanao sy ny asa tsara rehetra ny amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny fiangonana. Ento izao zaza izao hitombo saina, hitombo tena, handroso fitia amin'ny Andriamanitra sy ny olona, ary homananareo ny amin'ny sakramenta mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Dia miarahaba anareo ny min'Andriamanitra ny fara. Fahasoavana nampy fahasoavana ho antsika satria misy ny sakramentan'ny batisa. Vala amin'ny 720 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia hiatrika ny alitara masina koa izy ireo. Jesu Kristi
mahaliana ho antsika mandray reto avantsika reto izay manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Enotsika ary ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao ny tompo. Efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy ty antany, koa mandehana ianareo, tatao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amina ranoray sy ny zanaka ary ny fanamasiny, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nodiko anareo. Ary ny za momban'ireo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary oroko ny fanekeko amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimby anao ary nao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany teny tompo izany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo. Moa manolotra marina ireto zazo reto ho Andriamanitra raintsika va ianareo? Eny tompoko. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra mahatoka tonga anareo fianarana ho an'ireo zazo ireo amin'ny androm-piainareo rehetra? Eny tompoko. Ekenareo va nateteran'ny fiangonana amin'ireo zazo ireo ny fitaizana rehetra araka ny falazantsara, itomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana zao, ahazo hery izy handany asan'ny satana rehetra? Eny tompoko. Vonona hivavaka ho azy sy ampianara azy hivavaka ary ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady va ianareo? Eny tompoko. Ekenareo va ny ampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezika ka tonga azy mpanefana samin'ny tompo? Eny tompoko. Voakarinareo hitodika any amin'ny fiangonana hanambara-pahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisy amin'Andriamanitra izao, sy hanekena ny Jesosy Tompo mba hahazoany hery andava ny asan'ny satana rehetra. Vonona ny vavaka ho azy, hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hahatanteranay izany. Mandre ianareo Andriamanitra, miangavantsika fiangonana ary hitsangana hangataka ny fanahy masina. Ry Andriamanitra rainay tsy toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary izany fitiavanao izany dia mila ho mandrakariva ny fitiavanay ianao. Ankehitriny dia tsaronay ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny andrenany sakramenta amin'ny batisa. Koa mitalao aminao izahay Andriamanitra manatrehanay. Aoka ny fananao masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Fa raha ny mamelombelona ny zavaboary ety ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiania izao. Ka ireto zaza izay atao batisa ireto anie dia voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampitafiony zanakao izy ary ampiresendrika aminy ihany koa no ny asa ny fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro isan'andro. Faly misaotra anao izahay fa tanteraka ny fanindriny reto ray aman-dreny
ankehitriny dia miombonahina amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny voaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra. Ampio ny ray aman-dreny, ampio ihany koa ny mpiantoka mba hazony manatanteraka ny fanekena izay nataony teto anatrehanao. Mba ny fahasoavanao anie ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Rary Jaune mianoka natiora fity. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raha ndre misanatra ka mitiana soa. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony Tompo, anaka, aza matahotra. Efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ianao. Ento ireo zaza ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra voaforona hanao ny asa tsara. Amen. Ira fanampivahina amin'ny 20 ny sorantsika ny Tompo. Tafotafony fahasoavan'Andriamanitra omenantsika satria misy ireo izay manolo tena iray latabatra amin'ny Tompo ary miombona amin'ny nofo aman-drahany Kristy. Ny raha fanampy amin'ny fahasiva amin'ny 30 no raintsika dia hiarika hatrany alitara masina izy ireo.
noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mitombo reto olomojena reto izay ampiny tompo isan'ny fiangonana iray latabatra aminy. Miombona amin'ny fahatsarovana nantsonantsika koa tsika mpanefasany tompo rehetra satria isika rehetra nanao fanakena tsara teo mason'ny fiangonana sy Andriamanitra. Koa efa nampianarina ny fotom-pinoana kristianina izy ireo ary nahatanteraka tamin'ny fanekena tamin'ny batisa ny ray aman-dreniny sy izy ireo ka dia atolotra antsika ankehitriny ho amasinina ka andeha tsika hitsangana angataka ny fanahy masina. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay mandrakizay eo misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay, ho an'ny zanakay, ho an'ny izay rehetra lavitra na iza antsoin'ny fitiavana anatona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo nino ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny irotsah ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ireo ary niezaka izahay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy dia afaka hifidy ankalalana ny lalana izorany. Dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambarany finoany. Ry Tompo Andriamanitra eo mba hinory ny vavakay rehefa miakatra eo aminao azy ireo. Raisiko izay rehetra nio ho amin'ny firaisana masina aminao. Ny fanainao masina ny ombanay, omban'ireo mpanomponao ihany koa izay miroso amin'ny firaisana latabatra aminao ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, mpamonjy anay no angatahanay izany vavaka izany. Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Izao ny teny fanorenana zao fanokanana zao ny tompo. Izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjo ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy andaminy tenany sy hitondra azy fijaliany ka hanaraka. Ary amin'izany fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza navery ny ainy noho ny amiko dia azo izany. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa very ny ainy. Inona nomeny olona ho takalo ny aina? Fa na iza manao ny sitrapony raiky izay nan-danitra dia izy ny rahalahako anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovona naikano hatrehan'ny olona dia ekeko kosa izy hatrehan'ny raiky izay nan-danitra. Nazovona no amnda eny hatrehan'ny olona ho laviko izy eny hatrehan'ny raiky izay nan-danitra. Noho izaho miteny tompo izany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo ho valinareo arak'izay sitraky ny fonareo. Ianareo va min'Andriamanitra paratsika sady tiantsika nan-danitra zay manomentsika ny Jesosy Kristy lalany lahatokana zay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Minan Jesosy Kristy zanany zay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianareo? Sy manaiky aho. Moa ianareo manaiky ho amin'ny teninareo ny fanekena tamin'ny batisa zay efa nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina. Ka zany fanahy masina zany no mahatonga anareo mizotra amin'ny lalana fiainana kristianina ka iezaka no tian'Andriamanitra ankatony sitrapony ahatsiaro vavaka sy hamaky baiboly amonjy fanompom-pivavahana sy fanasan'ny tompo zay adidy sy tombotsoan'ny mino. Manaiky ny otisy ankatoa. Okarinareo anonona ampahabe maso ny anaranareo hanambarany fanekenareo en'ny fiangonana. Izao rajonary volony anam amin'ny rino. Izao rakoty zafira vanoelitiana fanirina. Rehefa nanaraka amin'ny fampianaram-pinoana aho dia nanapa-kevitra indray ny fanasan'ny tompo sy hanehoany mino ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy mipino tsirairay ny sitrapony. Ho ezaka ao eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy sy adoto amin'ny fanarahana amin'ny fampianarana amin'ny fomba samihafa. Fiaraha-mivavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isa mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandrona amin'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako. Ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanipoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hahatanterahako izany. Omen'Andriamanitra anareo izany herin'izany hahatanteranareo izany fanekenareo izany. Amen.
rajonary volon'ny aina maminy rina. Noho izany fanekeny nataona teo izany dia aminaran'ny ray sanaka ary fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, mitsodrananao izay, ka manasanao andrenjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorona na mpitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fitiavana, mahiry sy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Rakotozafy Ravony Elitiana Faniriana. Noho izany fanekeny nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay anao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorona ny mpitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahendreny, mahiry sy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Ivavaka isika ry havako, isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra rainay io. Misaotra anao zay no ity ora ity izay nomenao hiainanay eto anatrehanao. Ary apetraka eo an-tananao ireto mpanomponao ireto izay vao nanamafy ampahibe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray niantso azy, ka namaly niantsonao izy ireo. Da io ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ny hery aretany amin'izany. No ny asa ny fanahinao masina, ianao ihany koa no aoka hanomana azy hanatona ny latabatrao masina, hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany ary matanjaka ihany koa ny finoany, mba tsy ho azo ozongozonina ihany koa ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Tehirizy izy ireo mba hifikitra mafy aminao marina tokoa izay mahavonjy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelonao amin'ny teny sy ny asa. Mivavaka aminao izay Tompo, mba omeo anay rehetra ihany koa ny androso hatrany amin'ny fiainana kristianina, hibanjina ny fanjakana mandrakizay fa mpanantenainao ho an'ny zanakao. Henoy izahay ry Andriamanitra ray ny famindrampo, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, mpamonjy anay ihany koa no entinay mivavaka aminao ankehitriny. Amen. Ry mpandray fanazan'ny Tompo vaovao, tany mafy ny ananinareo mba tsy siakany sady voninahitrareo, mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo ka manaova ny asa tsara rehetra. Amen. Ny fikambanan'ny katekomena no iterin'Andriamanitra ny amin'izany.
3,750. Anapaka aopotsika mandrakariva ry havana ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Miorena amin'ny asa tsara. Izany zavatra izany no ampatsiaroviny olona ka hanary mafy ao anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady teny satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpiaino. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo-kase izao. Ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka ho membonahitra izy efa nao amasinina ka mahasoa ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty 2:7-20 toy izao indray vaovao ray tamin'izao maraina izao. Isaorana isika rehetra izay efa nanolotra ny fanomezana izay hoentin'ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela Mianakavy hamonjy ny sinoda lehibe izay atao any Sambava ary dia mbola manentana antsika rehetra ihany koa ho amin'ireo izay mbola tsy nahatanteraka izany fanampiana izany. Andray fitenenana ny Sampatia sy ny STK. Ny rakitra faharoan'io ry havana dia atolotra ho vatsin-dalana ho an'ny mpitandrina Razakary Masinjara Mianakavy sy ny mpitandrina Derika Mianakavy. Koka isika samy homana ny amin'izany. Vaovao an'ny sampana sekolelahady. Ampatsiahivina ny mpianatra sy ny mpampianatra fa mitohy hatramin'ny alahady 15 ny volana Aogositra ny fampianarana isaky ny kilasy. Aorian'izay dia fampianarana fobe mandra-pahatonga ny fanokafan'ny taom-pitezana 2022-2023. Mijanona mivory ny mpampianatra sekolelahady rehetra miaraka amin'ny birao ny alahady 7 Aogositra aorian'ny fanompom-pivavahana andaminana ny fampianarana fobe sy ny asa miandry araka ny tetiandro. Sampana Dorcas Finaritra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sampana Dorcas fa vita soma tsara ny alimbavaka izay natao tamin'ny zoma 30 ny volana Jolay. Misaotra ny mpikambana rehetra sy ny sampana hafa izay nanotrona azy ireo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Sampana VFL. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa vita soma tsara ny didy potra izay natao omaly sabotsy teto am-piangonana. 270 no soratra anarana fa 930 ny tonga. Ny sampana ihany koa dia mbola faly manasa antsika mpianakavin'ny finoana hanatrika ny lavanty akira izay atao ny alahady 7 Aogositra manomboka amin'ny 2 ora sasany. Hiarahana amin'ny antoko-pihira eto amintsika sy ny avy any ivelany.
manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Sampanasa fitoriana ny filazantsara. Ary Jesoa mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Totosa soamantsara ny tafika masina izay nitanterahana ny talata 20 ka hatramin'ny 5 Jolay lasa teo tany Ankazomanitra Andrainjato Ambalavoatseny Paris. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana noho izany, iraka nomeny antsika fiangonana teto amin'ny chapelle militaire Ampaibe izany. Mankasitraka ny mpitandrina, ny birao fiangonana, ny sampana sy ny fikambanana rehetra izay nandefa ny solotenany ary isika mpianakavy ny finoana koa tamin'ny fitondrana mibavaka ny fahafoizana ny tolo-tanana izay nataontsika mba hiatrehana izany. Misaotra ny mpiantafika rehetra izay miisa 13 noho ny rojom-bavaka, fiaretana, faharetana, fahafoizana rehetra izay nataonareo ahatotosana izany. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane androtraka ny fitahiny aminareo rehetra, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Miisa 520 ireo olona voatsidika tao anatin'ny fotoana nitafika masina, ka ny 430 amin'izy ireo no nisitraka ny fitsaboana sy ny fanafody maimaim-poana, ary 725 kosa ireo olona vonina ny an'olon-tena ho an'i Jesosy Tompo, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Rakim-pisaorana. Inona no avaliko an'i Jehovah noho ny sorehetra nataony tamiko? Misaotra anao Andriamanitra, afa-panadinana BEPC sy ny findra-kilasy ny zanakay. Deraina sy ankalazaina ny anaranao ary ny voninahitra ho anao irery ihany. Mangataka vavaka avy amin'ny pasteur hitombon'izy ireo fahendrena sy fahaizana trano. Vola atolotra ho an'ny pasteur Rakotsizafy Mikael. Ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay rehetra kasainao. Misaotra an'Andriamanitra noho izao fahafahako BEPC sy seconda izao. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina sy ny sampana skoto. Rakim-pisaorana noho ny fahombiazana tamin'ny fianarana. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy, mandrakizay ny famindram-pony. Rakim-pisaorana noho ny fahavitan'ny batisan'ny zanakay, atolotra ho an'ny pastora Telomrala. Fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy horon-javatsoa akory. Misaotra an'i Jesosy Tompony amin'ny fitahiny sy ny fahasoavana izay nomenao ireo zanakay, ka mbola nahafahanao fanadinana CEPE sy BEPC soamantsara izy ireo. Mbola petrakay aminao hatrany ny fiainan'izy ireo sy ny hoaviny iray manontolo. Atolotra ho an'ny sampana sekolelahady sy ny sampaty. Fisaorana an'Andriamanitra sy ny fiangonana noho ny fahatotosan'ny fianarana. Fisaorana ho an'Andriamanitra sy ny fiangonana noho ny fahatotosan'ny fianarana, izay atolotra ho an'ny sampana Dorcas. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy, rakim-pisaorana atolotra ho an'ny sekolelahady. Taratasy fisaorana ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana fitezam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-dahy Paibe. Ry havana ho aminareo anie fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Ny mpitandrina Razakary Masinjara Menakavy dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny fanohanana Paibe maso, ny lahatsoratra famaranana ny fianarana sy ny fahatotosan'ny fanirahana anay ny alahady lasa teo. Isaorana manokana ny fiangonana manontolo eto amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-dahy Paibe, izay tarihiny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny birao fiangonana izay tarihan'ny filohany ary ny sampana sy ny kristianina tsy ankanavaka tamin'ny fitrotroanareo anay am-bavaka ary koa nanohananareo anay mivantana tamin'ny fanomanana rehetra. Koa Andriamanitra anatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra amin'ny Kristy Jesosy. Ho azy anie ny voninahitra. Filazana mandroa. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny ava-malalanay
Razafindrakoto Andriamangasoa Ajatiana dia nodimandry ny sabotsy 2 Jolay rehefa nivahiny 5 taona teto tany. Hoy ny reniny ny zanany Andria Mihaja Maefasoa ao amin'ny Korala sy Mandamy Mihaja Razafindrakoto Fehizoro Sarobidy ao amin'ny Sekolelahady. Ny nofony dia hialo amin'ny lot 2T 14H Betongolo amin'ny 7 ora maraina ny alatsinainy 2 Aogositra ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Ambohitrandriamanitra Ambohitriny be alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasan-drazany ao angodongodona Ambohitrandriamanitra ihany. Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tompony. Izay indray ry havana ny vaovao iray tamin'izao maraina izao ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Miaraba ny fiangonana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Nihetsiky ny sampatia ho fankalazana ny 20 taona nampitandrina sy ny 15 taona niarahana nompo tamin'ny mpitandrina Rakotosafi Mikael dia atao ny sabotsy 20 ny volana Aogositra amin'ny 3 ora eto amin'ny fiangonana. Ny endriky ny fankalazana dia toy izao: ny fampofivavahana fisaorana an'Andriamanitra sy fitondranam-bavaka ny mpitandrina mianakavy. Anasana antsika fiangonana manontolo hanatrika izany fotoana izany. Azon'ny sambatan'olona ihany atao ihany koa ny manolotra fanomezana ho an'ny mpitandrina. Amin'ny asabotsy 20 ny volana Aogositra io ihany no anaovana ny fisarihana ny tohana skoto. Ny loka azo amin'izany dia zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny PPN toy ny vary, ny menaka ary ny vilany. Ny tapakila dia jifaintsika amin'ny vidiny 5,000 ariary ary azontsika raisina amin'ny mpiandraikitra ny kape ary ny sakaiza. Koa manentana antsika fiangonana manontolo ho tonga hiara-ombavaka amin'ny sampatia ary anjifa ny tohana skoto ho fanohanana ny asa fanabeazana. Ampatsahivina ihany koa isika ray aman-dreny fa efa manomboka mivory ny sampatia isaky ny asabotsy hariva amin'ny 2 ora sasany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao. Isaia 9:1. Izany ten'Andriamanitra izany no iarabana antsika mpianakavy finoana amin'ny alalan'ny sampana tanora kristiana. Ny joroko eto dia ny momba ny fankalazana ny 15 taona ny sampana tanora kristiana izay fanazarana tamintsika teto ihany dia averintsika eto ny fandamina momba an'izany. Amin'ny alahady 4 volana Aogositra izao, alahady 12 volana Aogositra no anatanterahana izany fankalazana izany. Ka toy izao sy toy izao ny fandaminana momba an'izany zaraina amintsika izay efa naheno sy izay mbola tsy naheno mety mijery amin'ny tambazotra tserasera rehetrarehetra any. Ny alahady maraina an'io zany ny fankalazana sy ny fitaovam-bavaka entina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra fisaorana azy no natratrarana izany 15 taona izany. Dia amin'io andro io misy fikasana izara mari-pakasitrahana ho an'izay mpikambana na feno 10 taona no mihoatra ny nanatanterahany ny fanompoana tao amin'ny sampana tanora kristiana. Na tranainy io na ankehitriny fa na feno 10 taona ny nanomponao tao amin'ny sampana. Misy formulaire izay ao amin'ny nizaraina ao amin'ny page Facebook Antsany Folo Lalindahy. Misy page Facebook izay Antsany Folo Lalindahy dia afaka miditra ao ianao dia misoratra anarana. Raha toa tsy tafiditra ao ianao afaka mandeva demande. Raha tsy izay dia afaka manantona ny sekretairan'ny sampana Andivola-Tse ato ambony ato misoratra anarana dia mba sorata ao ny anaranao, ny taona sy ny taona nidiranao sy ny taona nijanonanao hoe firy taona ianao nanompo tao amin'ny sampana tanora kristiana. Dia ny ankoatran'izay misy exposition koa ho atao ato ivelany ato exposition sary souvenir io zany ny nataon'ny zavatra nitranga tao amin'ny sampana hatramin'izay zany izay tahiry tsara anananay zany dia ho avoakanao ivelany eo.
dia asaina koa ianao izay manana tahiry tsara rehetrarehetra indrindra fa nareo izay fatranay ny taloha be ihany mba hanolotra izany sary izany. Dia ao amin'ilay gropina Tsanfolandao ihany amin'ny Facebook misy album izay koa afaka ampidirana ny sary. Fa raha toa ka tsy afaka manao izay ianao dia afaka atolotranao ny brus ao amin'ny chorale ao brus ny sary izay any am-pelantananao ka afaka voaka eo ivelany eo. Ny ankoatran'izay dia ny tsangam-baton'ny fankalazana dia ny famoahana ny album vaovao, album en chorale eo, album audio ary sy ny concert de promotion ny album izany tolakandro izay anasana antsika mpianakavy ny finoana rehetrarehetra. Tsy misy vidipidirana amin'io tompoko alahady tolakandro eo. Dia amin'io zany misy concert promotion album ary anasana manokana antsika izay chorale ancien manatrika eto na mijerana amin'ny tambadrosa serasera rehetrarehetra any. Misy anjara hira mitokana zany ho ataon'ny chorale tranainy ary misy ny anjara hira ho ataon'ny chorale amin'izao fotoana zao ary misy ny anjara hira hitambaran'izy roarototareo zany. Izay ny amin'ny andro fankalazana io. Ny ankoatr'izay misy fikasana izay mbola apetraka eo am-pelantanan'ny tompo dia ny amoaka clip vaovao zany, amoaka clip aorenan'io famohanan'io album io, ilansenan'io album io. Dia izay ny amin'ny fankalazana dia misaotra antsika rehetrarehetra amin'ny fanohanana dia mangataka antsika mpianakavy ny finoana rahateo hitondram-bavaka izany fankalazana zany mba tsy ho sembatsemban'ny aretina Covid sanatrin'ny tompo. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Fivaliana ho antsika ny navitan'ny fanamasinana fanambadiana reto zanantsika andry anjara masofidy sy ratovaly vonirina fita asana ao zareo ato amin'ny ilany ato zareo dia miarabanareo sy mivavaka nareo ny fiangonana. Raha be vahoaka onjaniana Celestin sy soambola anjara Valsoa Leonie ato zareo dia mivavaka nareo sy miarabanareo ny fiangonana. Sotra tompo. Araka ny voalaza teo ny rakitra faharoa ataontsika vatsy ho an'ny pastera Zakaria sy Derika. Mbola eto izy ireo, mbola tsy mamonjy poste akory izy ireo fa mbola miomana ny fiangonana ka afaka mbola manome fanohanana azy ireo ianao amin'ny fotoana mamety na vatsy ho azy ireo. Izy moa anambala vao amin'ny toerana any amin'ny faritra anaovana tafika masina iny zany izy no mandeha. Dia pastera Derika voanandrefana ambadiky ny Ambatomora-vavy eo zany. Dia afaka mbola mifanerasera amintsika izy ireo. Pastera Razakaria teo no manao ny sakramenta rehetra misolo ny mpitandrina amin'ny fotoana tsy mahio ny mpitandrina dia manampina azy tsika zany amin'ny zavatra rehetra. Dia koa moa ny birao ny fiangonana mitatana ny fiangonana hatrany. Tonga amin'ny fotoana ny rojom-bavaka isika satria alahady voalohany zao dia ireo izay tsingery taona volana Aogositra hitsangana ho arabain'ny fiangonana sy hoentina am-bavaka izay teraka volana Aogositra zany. Ireo izay na tsy ary fahasoavana manokana dia ranon'Andriamanitra hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana fampitomana am-bavaka hitsangana. Ireo izay midona am-pahoriana hitsangana. Hivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra raha afaka manao rojom-bavaka zao zahay izay mitohy isam-bolana hatrany ary tsy fonay satria ianao Andriamanitra no mitezanay amin'izany ary tena mamaly vavaka ianao. Misy toeto avanay reto izay ndona am-pahoriana namony malalany namony havany mbola ambotra ary ny razana ho amin'ny sasany. Ianao Andriamanitra ne ameny banga iahy ireo kamboty ianao ary ianao koa ny iahy izay namoy ny zanany namoy havany. Ianao Andriamanitra no amelona ny fahatsiarovana ho zary tsiky fa tsy fahakiviana. Hitantana azy ireo ianao mpalika ny masoandrony hampionina azy ireo hanasitrana ny fera amin'ny fisarahana ety an-tany hananana finoana velona amin'ny fiainana anan-danitra. Dia ianao no hampionina azy ireo satria Andriamanitra ny fampiononana ianao. Misy ireo evanay reto manana olana amin'ny tenany, amin'ny fitsarana, amin'ny tokantramony, amin'ny zanany, amin'ny ray aman-dreniny
amin'ny endriny maro samihafa, mifoha maraina izy dia kivikivy ihany, nefa dia zanakao izy ireo. Mioazy zany asa tsara izany, ka ampahery ianao, ampitsangana azy hiatrika ny olana, ka nohatra no mpandresy izy amin'ny alalan'efa tia anahy. Tia azy ianao, inona no asaraka azy amin'ny fitiavanao? Tsy misy, asehoy azy za amin'ny tompo, fa ianao no amahany olana miaraka amin'ny olona izay irahanao amaha izany. Misy ny marary atao amin'ny trano fiangonana, amin'ny toeram-piasana, amin'ny toeram-pitsaboana, any an-tokantrano, amin'ny fiara fitaterana. Misy tsy maintsy voatery miasa, satria tsy maintsy miasa na dia marisarisa azy. Kasihinao izy ireo, sitranonao izy ireo, hiaro ny ay mitsidina nandavaka ianao, nasitrana ny aretiny rehetra. Ny fahatanorano mody indray toy ny an'ny voromahery, ka ianao Andriamanitra hitahy azy ireo ary hanome zany fahasalamana izany. Misy ny azo fahasoavana, ara-nofo, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-pananana. Ianao nanome izany ka hoentiny hanaovany asa tsara izany, vokatry ny fitiavanao sy ny fitahinao azy. Nasehonao fa tsy fony tananao fa mahavonjy, ary sofinao tsy lalindalovana fa mahare, ka izay rehetra nomenao azy mba hanasoavany ny hafa hitoriany ny filazantsara. Tratry ny tsingerin-taona reto avana ireto, na dia ny volondohanay dia voaisa avokoa ny taonanao Andriamanitra tsy mety tapitra, fa nanay kosa izay kely anananay kosa hifalianay aminao. Ka raha nahazo tsingerin-taona zany izy ireo, fifaliana ho anay fiangonana miarahaba azy ireo, ho lava andro ainana, hiara-paly amin'ny vady aman-janany ho an'izay manana vady aman-janaka, hitombo fahendrena, fitiavana ary ho salama tsara ho azy rehetra. Ka no Andriamanitra hitondra azy ireo mifitany matretrika amin'ny hevitra heverana ho azy ireo, hitondra fiadamina fahatsiloza. Na ny mipetraka na ny mitsangana fantatrao ny mahasoanay, na mbola tsy mangataka ary izay, izy moa no angatahany zanany mofo hanome azy vato, na ny angatah amin'ny hazan-drano hanome azy menarana, izay na dia ratsy ara mahay manome soa any zanakay, no Andriamanitra mahay manome soa azy ireo. Zanaka ny sapelina rehetra hatranam-pitan-dranomasina, jerenao tsirairay avy, anohatra no ny mpandresy koa izy ireo, reharehan'ny firenena na izanaiza misy azy ireo. Ireo havanaiza tsy afaka namonjy ny fiangonana ankehitriny eo ambany fahasoavanao koa, ka fantatrao ny mahasoany ny tsirairay avy aminay reto, ka omeo anay araky ny nabindra fonao, fa tena mamaly vavaka ianao ary tsapanay amin'ny fiainanay izany. Misaotra Tompo, amen. Dia mirary soa atsika rehetra. Saotra Tompo. Iroso amin'ny rakitra isika, eo ny antokopira no ny hira ao anatin'izany, ny dekona andamina antsika ny amin'izany. Ny rakitra faharoa ataontsika fanohanana nireo mpitandrina amin'ny rahalaza antsika.
Mamangy ny fiangonana rehefa mirava ny tsika fiangonana. Amarina izao fotoana izao tsika ny ravolahatra 3:7 alohan'ny tsodrano ny andininy antema fahenina ambin'ny folo aorian'ny tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Andriamanitra ny fiadanany anamasinareo samy tanteraka, hiaro ny fananareo izy, hiaro ny teninareo izy, hiasa ao anatinareo izay tsara sankasitrahana eo masina. Ka hotahina raha miditra, hotahina raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Amen.
mipetraka hivavaka mangina isika. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Manasa anao mpandraifan'izany tompo rehetra vahiny mba hiomby databatra amin'ny tompo miaraka amin'ireto mpandraifana sany tompo vaovao ireto.
aza miasa azo hanina mety levona fa nianina zay maharitra ho fiainana mandrakizay zay omeny zanak'olona anareo fa izy no nasiany ray tombo-kase. Lalaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Amen. Mivelatra manoloanantsika izany fanasana masina ataon'ny tompo izany, manambara no famandrany ko asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Fantatra efa tompon'ny tompo sy fanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra, feno fiderananao nan-danitra ho an'ny kerobima sy ny serafimy rakotry ny elany, niarika anjely sy ny anjely tsy omby alina alina, mimpaminany sy ny apôstôly ny mpisorona ny mpanjaka izay efa sambatra naminao. Ko mianta aminao izay tompo, mba hiombona amin'ny feo maro be nan-danitra ka hisantitra ny fanjakana sy ny fihobiana masina manao hoe teny fanorenana azy ao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raha sohany fa ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy manao hoe, misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako, dia ny amin'ny fanekena avao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no atao ho fahatserovanahy, naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo ny mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ilay fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Hivavaka isika atsiaro izany rehetra izany sy hangataka ny fanahy masina. Ry tompo renaizy nan-danitro, indreto izay mahatsiaro ny fahatongavanao ho nofo tao Maria Virgine eo amin'ny finanambilon'ny Betlehema ka mifarina ry Calvary. Niakatra ao nan-danitra ianao ary mifona eo ankavanany ray, ary izany mahatonga anay tsy misy afaka miampanga anay satria ianao Kristy mihitsy ny miaro anay ao an-danitra. Ko mba hafena ny voninahitra ao ny fanaty-pisoranay ray, da io tanteraka sakramenta masina zao endry Kristy le tokana Kristy le tanteraka Kristy le natena indray mandeha monjo anay to miazo fijaliana. Mianta aminao zay ry Tompo Andriamanitra, irano fanahy ianao le fanahy Kristy le mpananatra. Mianta aminao zay ry fanahy masina anao zay Andriamanitra avy amin'Andriamanitra koa, miray amiray so amin'ny Kristy Jesosy. Amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasino torak'izany ny divay manambara ny ran'ny Kristy. Fanao Andriamanitra kosa tanteraka miteny zanako amalalanao satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra ray tsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny ilaza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nivakinao antsika, koa satria iray ny mofo ary sika rehetra na dia maro aza dia tena iray ihany ka samy miara mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika, dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsany ho antsika. Amen. Hoe ny tompo sambatra izay manana anjara amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry, andeha fivavotra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika ianao ny laharan-kira mpavala amin'ny sivifolo amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka.
izany kazarao amin'ireo zanak'Andriamanitra ahatonga azy orina amin'ny asa tsara. Amen. Laharakira fahasivy amin'ny zato.
700 maniry mafy aho. Sangana isika nitry tena. Oka isika iombona mivavaka fanitry tena manao hoe tompo. Ny mofo hoaninay ry Jesosy milaza aminay ny tenanao. Jesosy Kristy izay maniraka atsika mba hiorina amin'ny asa tsara vokatry ny fitiavana hoe raisohany fahitiny tenako izay menao anareo izao no taovy ho fahatserovana. Misotro ny divay. Jesosy Kristy ilay maniraka atsika iorina amin'ny asa tsara vokatry ny fitahina manao hoe sotrorareo rehetra ity fatindrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloko izao natao fahatserovana naoviana no misotro ianareo. Misaora amin'ny Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra anapitiko misaora ny marany masina. Misaoranao zay Andriamanitra be mpanandreraka izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mavoky izao amin'ny ary sakafo mifanjakany lanitra. Misaotra Tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina amintsika. Koa amin'izao amin'ny ry malalako tahaka nanekenareo mandrakariva tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa mitahatra sy niovotra tanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika ry havana, hanao ny hira voalahatra
eo amin'ny fanangonana ny rakom-pisaorana.
mitavana aminareo eneny to ka iatranareo naratra mitavana aminareo eneny to ka anome anareo fiadanana. Petraka ivavaka mangina isika. Izay maharesy dia ataoko andry amin'ny tempolin'Andriamanitra ary hinana amin'ny hazo naina. Ho an'Andriamanitra ereneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.